Efa manantitra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy ny fandarana meteo indray no arahanao amin'izao alina. Araka ny sarin'ny zana-bolana dia ahitana andian-drahona lehibe na front hatrany aty amin'ny faritra masina atsimon'ny Madagasikara aty izay mampidina ny tsindrin'ny atmosfera manerana ny nosy ary mitondra orana amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny atoato. Toy izao manaraka izao ny andro no vinavinaina amin'ny rapitso faha 12 ny volana novambra 2024 olalovandrahona ny faritra Sofia ny ilany atsinanan'ny avoatany tahaka izay ihany koa ny amin'ny faritra Morombe iny fa ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro araka ny efa voalaza teo dia hipoitra ny orana tandrifindrahona mety arahakotroka ny amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iray manontolo mahazo faritra Anosy sy Androy. Ifandimby kosa ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa izany hoe ny faritra Analamanga ny ilany atsinanan'ny faritra ny avoatany ary ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara. Mikasika ny maripana voavinavina ho amin'ny rapitso maraina indray dia misy fiakaran-kely ny iray apahatelo avaratra ary ny faritra Ivakinankaratra no nisy fidinan-kely satria lasa 13 degré Celsius izany. Ny any faritry ny morontsiraka manodidina ny 20 hatramin'ny 5 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia misy fidiana indray ny maripana ambony indrindra ny faritra atsimo andrefana, miakatra kely kosa ny faritry ny avoatany. Manodidina ndraiky amin'ny 30 hatramin'ny 20 degré izany ny faritany Antananarivo sy Fianarantsoa, 30 degré kosa ny Maheratanànany. Raha ivoaka ho any an-dafy ianao ho an'ireo firenena vitsivitsy dia fataro indray ara fa hanorana tandrifindrahona ho amin'ny rapitso any Johannesburg any, hanorana malefaka amin'ny faritry Milan, faritry Nairobi sy Bangkok dia ifandimby ny rahona sy masoandro ary andrahona ny andro faritry Milan. Ho an'ireo nosy raha vavy manodidina ny Madagasikara indray dia hanorana tandrifindrahona trano amin'ny rapitso faritry Seychelles, hanorana malefaka amin'ny faritry Maurice, ifandimby ny rahona sy masoandro ny faritry Comores sy La Réunion. Dia izay tompoko lahy sy tompoko vavy no azonao roso antsika miraranao anao faran'ny herinandro mahafinaritra izay tao amin'ny fandarana meteo ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.